ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehetra ry havako malala tratry ity asabotsy firaikabeny folo ny volana jolay ity. Ny mofinainantsika anio dia ny bokin'ny Deutéronomie toko fahasivy amby roapolo. Deutéronomie toko fahasivy amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Deutéronomie toko fahasivy amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ny antson'ny Israely rehetra mosesaka nao taminy hoe: ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah teo imasonareo tany amin'ny tany Egipta tamin'ny faroson'ny mpanompony rehetra ary ny taniny rehetra. Dia ny fizahan-toetra lehibe izay efa hitan'ny masonao, dia ireny famantarana sy fahagagana lehibe ireny, nefa tsy nomeny Jehovah foalalan'ny maso ahita ary sofina andre ianareo mandrakandroany. Dia nitondranareo tany anefitra 4 taona, tsy rovitra teny amin'ireo ny fitafianareo, ary tsy rovitra teo amin'ny tongotrao ny kapanao. Tsy mofo no fihinanareo, ary tsy divay natoka no fisotroanareo, mba ho fantatrareo fa izany Jehovah Andriamanitrareo. Ary no tonga tamin'ity tany ity ianareo, dia nivoaka Siona mpanjakan'ny Hesibona sy Oga mpanjakan'ny Basana miady amintsika, teresitsika izy ireo lahy. Ary naraintsika ny tany ka nomentsika ny zaratany Robelita sy ny Gadita, ary natsasaky ny fireneny Manase. Dia tandremo ny tenin'izao fanekena izao ka arao, mba ambinina ianareo amin'izay rehetra ataonareo. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia nitondranareo tany anefitra 4 taona. Deutéronomie toko fahasivy amby roapolo andiny fahaefatra. Hoy Mosesy: dia nitondranareo tany anefitra 4 taona. Aty am-pianarana kamarana dia manamarika fa rehefa mamaky ny bokin'ny Deutéronomie tsika dia ny fanonona azy Deutéronomia. Fa raha misy mamaky teny dia manao hoe Deutéronomie na Deutéronomie na tahaka izany, fa vakiana tononona tsiraray mihitsy rehefa mamaky azy. Rehefa mananjara vaky teny ianao dia vakianao tsara zany Deutéronomia, fa tsy hoe Deutéronomie na Deutéronomie na tahaka izany. Ka eo amin'ity Deutéronomie toko fahasivy amby roapolo andiny faefatra ity dia manantitrantitra ny Mosesy ry havako hoe nitondra ny zanak'Israely tany anefitra nandritry ny 4 taona. Ina moa dikanina hoe 4 taona ary nahoana no nety Mosesy tany anefitra naveran'Andriamanitra makivaky hevitra nandritry ny 4 taona ny zanak'Israely. 4 taona be zao. Ny tantara avako malala dia maneho fa na ny geografia dia maneho fa lalana tokony ho vita tapa-bolana, 2 volana na mihoatra kelin'izay raha lava indrindra. Raha avy any Egipta makany amin'ny tany Kanana dia lalana tsy ho azo natao 2 volana raha ela indrindra ilay lalana. Fa nahoana no 4 taona no nanaovana azy. Raha maky fa raha nandeha andro sy alina ny zanak'Israely araka ny filazan'ny zanak'Israely, filazan'ny Mosesy azy ao amin'ny bokin'ny Exodosy, na maky ny andro nisy tamin'ny andro dia nisy andraona, ary tamin'ny alina nisy andriafy mba handeha afaka makivaky mandritry ny andro sy ny alina zanak'Israely, dia tsy tokony 4 taona izy. Fa naninona ny 4 taona azo Andriamanitra natao tsara zany, nanafoy an'io fotoana io, fa namaninona no nalavain'Andriamanitra ary nandidy naritra ela tao anefitra. Tsotra ry havako malala ny dikan'ilay 4 taona. Misy heviny voalohany raha mamaky tsara ny tantara manontolo ianao zany, dia ny tantara zanak'Israely manontolo dia hita fa ho fianarana. Sekoly ilay hevitra. Sekoly mba hianarana zanak'Israely ny momba an'Andriamanitra. Sekoly nanadiovana ny finoany ny zanak'Israely. Zanak'Israely dia lovatsofina tamin'ny alalan'ireo razany no nahafantarana an'Andriamanitra hoe tsika dia manana Andriamanitra tokana, Yahvé, Andriamanitra Isaka io, Andriamanitra Jakoba, dia Andriamanitra Abrahama, dia io no Andriamanitra tsika. Fa
ny efa-jato taona nonenany tany Egipta dia nahatonga azy ireo nino ny andriamanitra ny Egiptianina, nino ny sampin'ny Egiptianina, nino ny herin'ny fahafatesana tamin'ny ampianaran'ny finoana Egiptianina azy. Noho izany dia noentin'Andriamanitra 70 taona izy ho fanadiovana an'izay finoana izay, ary mba hamafiorina ny finoana an'Andriamanitra. Dia nasian'Andriamanitra famantarana isan-karazany, fahagagana isan-karazany, na ny voahany tao Egipta na ny namakivaky ny hevitra, dia nisy famantarana maro isan-karazany nandritry ny 70 taona mba hamafy ny finoany sy anarany momba an'Andriamanitra. Nahoana nataon'Andriamanitra tany an'efitra fangazany tsy azo ny anarana raha olona tany amin'ny tany Kanana. Rehefa tonga tao amin'ny tany Kanana angazany zavatra any tsy azo ny anarana, tsy afaka malala. Rehefa ao anatin'ny zavatsarotra ianao, moramora kokoa ny mianatra ao anatin'ny fiafiana noho ny ao anatin'ny fahafenona. Mora mandray zavatra kokoa ny olombelona ao anatin'ny fiafiana noho ny ao anatin'ny fahafenona. Azon'Andriamanitra atao tsara ny hoe tany amin'ny tany Kanana izy vao nampahafantatra ny zanak'Israely ny zavatra rehetra, saingy izao ho sarotrarotra kokoa ny mandray lesona, ho sarotrarotra kokoa ny mandray mianatra rehefa ao anatin'ny fahavokizana, ao anatin'ilay tany tondrozon'ny tantely ny mianatra dia sarotra kokoa. Noho izany dia izao ry havako malala, tao anatin'ny fiafiana no nampianaran'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ay rehefa ao anatin'ny fiafiana isika, ao anatin'ny zavatsarotra isika, dia fanefenany finoantsika ho mora mandray ny fampianaran'Andriamanitra. Ao anatin'ny zavatrarotra tsy ankehitriny ry havako malala, ny firenena zao tontolo izao dia izao ry havako malala, raiso fianarana izao, raiso fianaranao mitantana, fianaranao manao asarobidin'ny fahasalamana, fianaranao mitantana izay eo ampelantananao, fianaranao mitsitsy, fianaranao mandamina fotoana, fianaranao mifanerasera amin'ny zanakao, fianaranao mivavaka, fianaranao mamaky baiboly, fianaranao mamaky zoatra masina, fianaranao mandalina zoatra masina. Raiso ho fianarana izao efitra vakivakitsika izao, efitra ry havako tsy mihoatra zavatra iainantsika ankehitriny izao, efitra nge izao izao tsy 70 taona fa mety ho 4 bolana, mety ho 4 herinandro, mety ho 4 andro, fa izao ry havako malala matoky fa havelan'ny tompo lalovantsika izao mba hampiorina ny finoantsika, mba hahafantarantsika n'Andriamanitra bebe kokoa, ary mba ho fanadiovana koa aza ny finoantsika. Aza donoina ry havako malala fa tao anatin'ny 70 taona io ange ka izay zanak'Israely nivoaka ny Egipta tsisy tonga tany Kanana fa tsy telo monja ny sisa velona tamin'ireo taranaka nivoaka ny Egipta, telo ihany ny tonga tany amin'ny tany Kanana, ary na dia Mosesy aza tsy tonga tany amin'ny tany Kanana. Fa nanao tazan-davitra hoe io le toerana, fa nivanana ry havako malala ny hevitra ny zavatsarotra tahaka izao, fa nivanany ho mahereza eo mpamakivakiana ny hevitra azosika antoka fa tsy 70 taona amin'ilay 70 isa loatra ny zava-dehibe. Any tena marina tsy 70 boribory angery izy, fa ilay tiana tenenina dia fotoana voafetra, fotoana tsy lava, hampahafolo ny fahandevozana 400 taona zanak'Israely tany an'efitra, 400 taona hampahafolo n'ilay toeram-panandevozana fotsiny, toy ny hoe bitika ny ndray mpimasy ny fangiry firina mihoatra ny fitahiana omen'Andriamanitra. Voalohany ry havako malala, 70 taona nitondrananareo tany an'efitra, 70 taona ampy nanefena ny finoanareo sy nahafantaranareo an'Andriamanitra. Zay ny dikan'io ry havako. Ny faharoa dia ity, ina koa dikan'ilay 70 taona? Tsy tamin'ny lafiny ataontsika hoe fitezana rampinoana ihany, fanadiovana ihany, fa zao koa ry havako malala, ilay 70 taona dia midika fanamafisana ny fiarahamonina, ny fiainam-pianakaviana. Nitsitokotoko ny zanak'Israely ry havako malala tany Goseny, tsy nahafantatra ny zanaontsika hoe fiainam-piarahamonina zany izy, nitsitokotoko eo vaongongo koa ao anatin'ny toerana anankiray antsoina hoe Goseny. Fa tany an'efitra nandritra ny 70 taona
dia nampianarin'Andriamanitra anajany antsoina hoe fiainam-pianakaviana. Zay nidika ny teny hoe tsy mangalatra ianao ajainao ny fiainan'ny namanao, tsy mijangajanga ianao ajainao ny fiaina tokantranonao. Izao ajainao ny ray aman-dreninao, manaja ny antsoina hoe fiaina tany anefitra no nanamboaran'Andriamanitra ny fiaina hoe zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana, zava-dehibe ny fiainam-piarahamonina, tany anefitra ny anarana an'izany. Raha ohatra ka any amin'ny tany Kanana vao nianatra an'izany izy ry havako malala dia tsy nahavita an'izany, satria rehefa mitosaka ny vola dia tonga ho azy ny fitiavan-tena. Rehefa tonga ny tany tondra-dronozy tantely dia tany amin'ny tany Kanana any vao hianatra an'izany hoe fiainam-pianakaviana sarotra. Fa tany anefitra ny nampianaran'ny tompony ny zanak'Israely alalanao zava-dehibe ny hoe fiainan'ny ankohonana, fiainam-pianakaviana, ny fifankatiavan'ny fiarahamonina. Tany anefitra la efitra ny fitezana ny firaisam-pirenena, la efitra ny tezana ny fifankatiavana, la efitra ny tezana ny hoe manaja ray aman-dreny, manaja ny fiainam-piarahamonina, manaja ny zokiolona, manome toerana ny taranaka. Tany anefitra daholo ny anarana an'izany nandritra ny 70 taona. Rehefa mandalo zavatsarotra mantsy le avako malala ny fiarahamonina dia zao tonga ho azy, ary tokony ho zay, tokony ho tonga ny firaisam-pirenena, tokony hiamafy ny fifankatiavana, tokony hiamafy ny fiarahamientana. Noho zany dia naveran'Andriamanitra andalo zany 70 taona zany ny zanak'Israely ho fanefena ny fiainam-pirenena sy ny firaisam-pirenena sy ny fifankatiavan'ny fianakaviana. Amin'izao vanim-potoana sarotra hoe afaka malala dia marina fa mifanohitra amin'izay mety antsika hoe tsy afaka mifamangy tsony ny isam-pianakaviana, fa ny isam-piankohonana afaka mianaka mba afaka isaky ny hariva, isaky ny maraina, ny atoandro, afaka mifampiantso telefona amin'ny alalan'ny findaina telefona, na afaka mifanoratra. Ao anatin'ny fotoana tahaka izao afaka malala ny tokony voamaika hiamafy ny fifanotronana, ny fifanampiana. Ary dia mampahay ianao ry afaka malala fa mandalo hevitritsika, efitry ny fitezana ny fiainam-piarahamonina zao ry afako, efitry ny fisedrana ny amafy ny simenitra mampifandray ny fianakaviana sy ny fiangonana, mahamafy ny fifandraisan'ny simenitra mampifandray ny fiainaka samy kristianina, ny fiainana samy mpiray tanindrazana. Misy ve ry afako malala zany fiombonana zany. Fahatelo ry afako malala antsika manao hoe 70 taona tany anefitra, tsy ho fitezana ny fiainam-pianakaviana ihany, tsy ho fitezana ny fiainam-pianakaviana ihany, tsy ho fitezana ny fiainam-piarahamonina ihany, fa izao ry afako malala ho fitezana raha teo koa ny fanjakana, hamafy ny fanjakana sy ny fahefana. Mosesy ry afako malala no nitendren'Andriamanitra mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka ny tany Egypta, fa tsy mora ry afako malala nazo ny Mosesy, tsy mora. Betsaka ny komy tamin'ny Mosesy, betsaka ny tsiranaiky hoentin'ny Mosesy, ary na dia hiarona aza izay mpisoron'Andriamanitra dia izao nisy fotoana tsy nanaraka ny Mosesy izy, kanefa mono ny fitondran'Andriamanitra dia tonga ny Mosesy mandra-pahafatiny ihany teo amin'ny antso izay tian'Andriamanitra nitondrana azy ny zanak'Israely, tany anefitra ny anaran'ny zanak'Israely, an'izany hoe fanjakana izany. Aza tonoana fa tany amin'ny tany Egypta nge tsy nisy ny fanjakana zanak'Israely, tsy nisy fanjakana, vahoaka be andevy eo no teo, fa tany anefitra ny anarany hoe izao no antsoina hoe fanjakana. Misy mpitondra, misy mpisorona, misy olona mandinika sy mamakafaka miaraka amin'ny Mosesy, misy fanapahan-kevitra, zany hoe natambatambatra isaky ny fianakaviana dia natao isaky ny foko, dia misy olo-tena mpianakaviana, misy olo-tena isaky ny foko, dia Mosesy manao fitsarana sy ny sisa rehetra. Tany anefitra ny anarana zany hoe zao natao hoe fanjakana. Nampianarin'Andriamanitra hitondra fanjakana ny zanak'Israely. Tsy mora ry havako malala no mitondra ny hoe fahafahana avy any amin'ny fanandevozana nge zanak'Israely. Rehefa aveo ho tonga ho lafaka izy any amin'ny tany tondra-dronozy tantely, any amin'ny tany Kanana, tsy ho hainy avy hatrany zany, tsy ho hainy avy hatrany ny dikany teny hoe fanjakana, tsy ho hainy avy hatrany ny dikany teny hoe afaka, tsy ho hainy ny dikany teny hoe firenena, tsy ho hainy ny dikany teny hoe fiarahamonina, raha tsy any amin'ny tany ratsy tany anefitra ny anarany an'izany. Zany dia avako malala eto ary dia nidika an'ilay hoe 70 taona tany anefitra dia nilazako fianarana.
laza koa fianarana mba ho tonga firenena. Ary reto zavatra roa reto na telo no tsy tokony ho adinoana ny anaran'ny zanak'Israely tany anefitra ka nahatonga azy iorona ao firenena. Ny voalohany ny lalàna. Tsy misy firenena mandroso raha tsisy lalàna. Zay no antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna. Raha vantany voatafavoaka ny hevitra ny zanak'Israely dia nomena azy ny lalàna. Ny mahafirenena ny firenena dia ny lalàna zay ifampifehezana sy ifampitondrana. Ary eza ny anarana an'izany tany anefitra ny anarana antsoina hoe fanajana ny lalàna. Ary tsy vita zany rehefa koa malala fa ny mahafirenena ny firenena dia ny fahafahana. Tsy firenena ny olona anankiray firenena anankiray raha tsy manana ny fahafahana izy. Zay no mahatonga ny hoe melony ny atongavana any amin'ny tany Kanana dia no hafahana aloha ny zanak'Israely. Voalohany zany dia zao rehefa koa ny malala mahafirenena ny firenena ny fiandrianana pirenena dia zao miorina amin'ny fahafahana aloha voalohany indrindra. Faharoa miorina amin'ny lalàna. Tsy afaka hanatanteraka ny lalàna ny zanak'Israely raha tsy afaka izy. Zay ny dikany hoe no hafahana tany amin'ny Egypta aloha izy, zay vao nomena azy tany anefitra ny lalàna. Ary tany anefitra ny anarany an'izany antsoina hoe afaka. Tany anefitra ny anarana an'izany antsoina hoe fanajana lalàna. Tany anefitra ny anarana an'izany antsoina hoe fanajana fianam-piarahamonina. Zany hoe tany anefitra mihitsy nanorenana ilay firenena. Tsy tany Egypta akory nanorenana azy. Tany izy nahafantatra hoe inona zany fahafahana njala izy tany, nona izy tany. Fa tany anefitra kosa nanefena azy ho tonga firenena voatefy ny efitra. Zay ny zanak'Israely. Hany ka fantany atao hoe fahafahana, fantany atao hoe tsy misy, fantany atao hoe nona, fantany atao hoe mivavaka, fantany atao hoe Andriamanitra izay mitondra azy, fantany antsoina hoe fandresena. Afaka malala fa ampitoana sarotra lovantsika ankehitriny dia izao ry afaka malalo mamakivaky hevitra isika. Dia inona ny tokony ho izy raha iso fanefena ho an'ny firenena zao zavatra lalovantsika izao. Ny zavatra tahaka izao tokony ho fanararoatra raha tsy ekena mahazava-tsatra. Fa ny zavatra rehetra nge miara-miasa asoa noho izany ny zavatra tahaka izao koa tokony ho fanararoatra ny mpitondra firenena, fanararoatra ny tompon'andraikitra tokony ho fitezana ny olona handaja ny fahefana, ny fandaminana maro samihafa. Amin'ny fotoana tahaka izao ny tokony hanapofony ny mpitondra ny mahaendry azy, ny mamparanitsaina azy, ny mampamahay mitondra azy, mampamahay miaino azy, mampamahay fandaminana azy. Amin'ny fotoana tahaka izao, tahaka ny tokony hifikirany amin'Andriamanitra tahaka ny fikirany Mosesy. Ka rehefa rahatr' izay tafavoaka nefitra izy dia afaka hiteny manao hoe 100 taona nitondrana ianareo tany anefitra fa edreza antsika mianakavy tonga amin'ny fitahina mahatrerika. Noho izany dia afaka malala ny zava-traritra tahaka izao dia tokony ekentsika ho fianarana ho an'ny firenena. Fa ny firenena voatefy ny hevitra, ny finoana voatefy ny hevitra, ny fianakaviana voatefy ny hevitra no amatana tamin'ny tondra-dronono sy tantely. Ary mifarany dia afaka malala ny hevitry naveran'Andriamanitra handalo hevitra tahaka izao ny zanak'Israely 400 taona nitondrako anareo. Inona ny farany dia afaka malala ho fandaminana indridridridrindrindra ny fiangonan'Andriamanitra, ny fitaom-pivavahana na rafitra tao anatin'izany hevitra izany, ny liturjia, ny Mosesy, ny atsipria, ny tabernakely, ny hevitra ny tranolay fionana sy ny sisa rehetra. Zany hoe tsy lay finoana fefinoana ihany fa tao anatin'ilay fotoana io ry afaka malala no nopoirany ny ataontsika hoe ny liturjia tao anatin'izao hevitra izao. Dia nisy endriky ny fitaom-pivavahana maro samihafa, ny anazo toerana ny mpisorona, ny azo toerana ny mpaminany, ny tao anatin'ny renina matarana hoe zao ny fomba fampahafantarana hoe itony mpaminany tsy izy, itony mpaminany izy, itony sandoka tao anatin'ireny hevitra ireny. Ny fanivanana ny mpaminany amin'ny tsy tena izy, fanivanana ao anatin'ny hevitra dia misy mpaminany sandoka, ao anatin'ny hevitra dia misy mijoro isan-karazany tsika amin'ny Deutéronomie 20, isy mpanofo, isy mpilazan'izao isan-karazany izy ny tompo amin'ny Deutéronomie 20 fa tadio fa misato etra ao anatin'ny hevitr'Andriamanitra ho fanivanana. No zany dia afaka malala dia ny fotoana tahaka izao koa tokony ho fanararoatra ny fiangonana, fandanihan-tena ny fiangonana, liturjia manahoana ny tadiavin'Andriamanitra amin'izao fotoana fahanginana izao.
toloteny manahoana faminaniana manahoana fampianara-ponona manahoana nitadiavina indray am'izao vanim-potoana fankinana tianefitra izao fotoana fandiny teny zao ry avako malala ary hitatsika fa zany nalovantsika kehitriny nefa ry avako malala io misesy manao hoe nandalo an'izany zavatsarotra rehetra zany nareo fa izao tsy rofotra ny lambanareo tsy tapaka ny kapanareo nandritry ny 7 taona zany hoe tsy orona inona na inona azonareo nomenanareo zay rehetra ny laina niantoka anareo Andriamanitra inadika zany rehefa mpamararana avelan'Andriamanitra andalo efitra ka isika amin'izao varana retina izao fa izao ay Andriamanitra miantoka atsika ay tsy miankina zay eo amintsika ny fiarovan'Andriamanitra fa miankina amin'ny fitondran'Andriamanitra ikeo ary avako malala ny fanefen'Andriamanitra dia matoky aza miravoravo tanana araky ny tenin'ny Mosesy amin'ny toko 15 tandremo ny tenin'izao fanekena izao dia arao dia hitanao fa ny kapanao tsy ho tapaka ny akanjonao tsy ho rofotra tsy honona ianao tsy angetahety ianao na sarotra ary ny lalovanao satria Andriamanitra miaraka aminao ivavaka sika Tompo misaoranao zahay fa manefy anay tokoa ianao manefy anay ho fianakaviana mendrika amin'ny finoana ho firenena mendrika ary ny efitra dia tsy afa fa lalovana ankehitriny izao ka miazona ny fanoloran-tenanay toetra aminao hatrany dia tehirizay Tompo hiankina aminao ary ampaherezo anaiky ny fitezana sy ny fanabeazana ataonao ny finoanay dia aza ela fizahatoetra Tompo ary ao anatin'izay fizahatoetra lalovanay aza mahafoina masaraka anay dia feo ny fonay anaiky anao Andriamanitra mahay zavatra rehetra Andriamanitra tia anay amin'ny alalan'i Jesosy zanakao dia ampandreseo zahay no ny herin'ny fanahinao masina amen